anjara ratsy ve? Tantara mitoy nosoratana Andrianjavitrimo Zolofo Mampionina Hery. Novelomin'ny Louise Ravelsoa sy Rojo Ranaivoarisoa, miaraka tamin'ny Zolofo José sy Christophe Rabearmanana. Nana Totosa, Zolofo José. Oh, Joséphine, ino le mifetsika mahatsiraviny reny e? Tsy efa nirarako moa ianao, tsy ianao izay mahamenatr'olona, nefa dia izao. Afa-baraka tanteraka amin'ny fianakaviana. Lalina izany maharina mafy. Tsy misy azoko ny tianao ambara ary Filipo a. Ary za moa tsy efa nivolana taminao fa tsy tiako hatramin'izay mihitsy ny rasorasonao iny. Ka inona nefa ny manairana anao amin'izany e? Ino ny tiany Jean-Luc zanantsika? Sady iny koa no hitako fa tena sahaza azo tokoa. Roviana moa ty raha Filipo ny tsy aro an-janany e. Za dia efa miteny fa ny zanaka diso antany ka fisakondany sao dia anenenany. Ka zanako ka. Kanefa zanako rery anga. Nefa raha izay ny fijerinao azy tsy maninona. Zany fa tsy anao. Nefa mona mainty na fotsy zay ny safidiny zanaka ka atao ahoana fa ino ny tiany sady tiako koa e. Dia miteny aminao tokoa zao Rozy a. Fa raha maninona ny zanak'olona iny tsy miala aminao a. Aiza ve dia mba rariny ve reny aminao? Fa maninona koa nefa izy e? Iny izy ny fiatahanao iny ka. Sady izay ny visevanana no ray norarafanao ny tehamaina avokoa. Ka vehivavy mitonatonana koa neny ianao e. Vehivavy mitonatonana ahoana Rozy a. Samy miara-mihinana dia samy misotro. Tampoka teo nefa nitsangananao ny zanak'olona dia mifetahanao. Izy moa tery epitatery. Ianao raha tsy diso a tsy teny ankilany nefa dia nitakarinao izy. Lalina zany marina. Ery Filipo a. Rehefa marary tsaboky rehefa izany nalahelinao e. Aiza hono ny vola? Tsaboko. Raha tsy moramora tia mitsaboko. Zay aloha misy olona fandeha sokafa ny varavarana. Zany reo olona raha misy fahamianarana kely akory. Ka zay ny tiako ka ahoana. Sady oka izay fa aleo aloha ny vahiny ampandrosoana e. Ay Jean-Luc a. Amin'ny mandrosoa dia makanisa ao an'efitra varatra ao fa ao ny rainao. Manao any neny. Manao any dada. Manao na ry Jean-Luc, inona ny vaovao? Nefa nanahoana ihany ny vadiny tsy nanina ihany sa? Ka izay indrindra nge ny atondihako izao ry dada e. Eny amin'ny hopitaly izy amin'izao fotoana izao. Tena ohatra mahaketraketraka daholo ny zavatra lazain'ny dokotera ry dada. Tena kivy a. 3 andro ny sesy zay a. Mbola tsy mahatsiaro tena mihitsy izy. Ary tsy mety mihinana na dia fanafody aza. Ny anina moa tsy lazaina intsony amin'izany. Ka ahoana moa ny nanana fanafody? Raha azoko tsara mantsy ny resaka izay dia olona tsy mahatsiaro teny soany amin'ny hopitaly. Ka amin'ny fomba ahoana moa ry Luc no isokafan'ny vavany tsy mahatsiaro tena? Marina aloha zany e. Sady 3 andro ny sesy koa zay dia tsy misy olona mahazo mitsofoka tsony ao amin'ny efitrano misy azy. Raha nanontaniako ny dokotera ry dada dia nilaza fa nihinana sakafo misy pozina ny tena nahavoany soa. Zany ve? Kanefa raha tsy mifoha ao anatin'ny adiny iray na adiny 2 eo hono dia mety ho zava-dratsy indray no hitranga. Lalina zany. Tena lalina ity ry dada. Ka ahoana inona no ataony se manoloana an'izany zao? Ka dia tsy fantatro ny ry dada valaka tena kivy. Ary hafanenina koa ry dada marina e. Zao ary. Ahoana? Aleo mandeha isika dia ho hita eo. Fa ho aiza ry dada? Ho any amin'ny hopitaly ka. Aleo mandray taxi etsy Anarabetsy dia mamonjy any aingana sika sa? Ry dada. Efa midimy ariva nge zao e. Aninona antsontsika? Mety efa midy zao ny vavahady. Tsy misy an'izany ry Luc, manana finoana. Ndao ary e. Dia ahoana neny? Ndao fa resaka aminy ary efa avy eo e. Aleo aloha andeha kely izay mianaka ry Joséphine fa ianao aloha raha mba azo atao dia mijanona eo. Sa andeha ho aiza ianao io? Ho aiza moa fa ety ihany e. Ary nareo mba ho aiza? Ijery zavatra atsy izay sy Jean-Luc e. Eo amin'ny adiny iray eo ihany raha be indrindra. Aza elany fotsiny re. Veloma ary neny a. Veloma Jean-Luc.
Nahiratra tsy nijerika tsamba voadisorat-javatra mba hafahafa izany marina. Vokindray aloha izany tena risoa, kanefa voadingana voalohany izay mbola ho avy ny faharoso ny fahatelony. Voalohany dia izao, za sura mihitsy fa tsy fotsonsoka matahotra lioka ka ny antso andray. Ay, mora matahotra ihany nefa be vavy ery. Nefa misaotra anao aloha dadarabe fa ratsy ianao dia tsy misy izao. Fa ono tokoa aloha dada. Ahoana Jean-Luc? Mba rariny ve reny felaka nataony neny ansoa tamin'ny fisehoany reny e? Amiko mantsy ny fahafantarako andreny dia tena tsy fitiavana sy fankahalana tsotro izao e. Nefa reny very dada dia tsy nisy fifamaliana na dia kely akory aza teo aminareo. Endre Luc, ady tsy vita tao an-trano ny harivan'ingo. Sady zay fifamaliana izay niary Luc dia fandeferana no izahako nandrafitra ny fiainanay e. Nefa izy no tsy nety dia tena mahamenatr'olona ary Luc. Mariny afa baraka amin'se mihitsy nefa moa atao ahoana fa sendran'izay olona tsy misy tokony hamenatra anao ny amin'izany ary dada. Tokana ihany ny angatahako aminao dia ny fampianarana ho azy ny toetra tsara tokony hananana, indrindra rehefa misy fivoriana tahaka an'ireny. Ka za angery Luc efa tsy mitsahatra mananatra azy e, fa dia ny tena ny ray ny reraka tsy fidiny eo. Endre Luc, resaka fa tena la niaika amin'ireny seny mihitsy tena vehivavy tsy haiko intsony milaza azy e. Fa zavatra ray ihany ny tsapako dia hoe la niaika. Tsaroko rehefa nikabary dadabe rabe tany dia zao foana ny teny lazainy. Farany vilona ho izy omby ary farany omby hena. Izany hoe misy farany avokoa ny zavatra rehetra e. Izay aloha e. Ary amin'ny zavatra atao kory dada ninon'inona izany dia tsarovy mandrakariva fa misy farany marina tokoa izany Luc. Saingy raha mamindra lavitry ny afo no mangatsika. Eny e, fantatro tsara izany. Kanefa kosa tadidio fa lehilahy ny tena. Efa fantatro tokoa ngamba izany atao hoe lehilahy zany. Lehilahy tokoa ny tena ary Luc. Lehilahy saingy resy ka atao ahoana? Resy ahoana e? Resy ahoana fa tsy azoko. Toy ny ako lasa mipapango ny tenako izao ry Luc, ka lasa ambony voatrapahoriana. Tsy manaiky an'izany ary dada. Zao le lazaiko aminao hoe lehilahy ny tena, ka raha tsy manaiky ny teninao izy dia roa andro dada. Ary moramora ihany aloha sy fa jereo raha tsy mijerijery daholo ny olona sady manaitra ny mararika. Ka zakako mihitsy angery dada ny maheno anao mitaraindraina tahaka an'izany e. Indrindra fa hoe resy, izany hoe resy zany. Fantaro fa matony koa izay mitiakakaka asesiky ny atodiny, ary matoa dada mitaraindraina ohatr'izany. Amiko izany mijaly, ka tsy tiako ny dadako hijaly toy izany e. Ka inona ary ny tokony atao e? Inona ny tokony atao ahoana ary dada? Efa nambarako taminao teo daholo izay rehetra tokony ataonao e. Eny ary Luc fa hiezaka. Ay, zao va mba miditra an-trano? Ety nizanaka misangany loatra tsinona ka zao vao mody. Sady tsy efa nilaza taminao hoe aza ela, nefa zao ny vetivety. Ho rainy mba fantatrao moa hoe taiza? Fa taiza ianao zao? Tsy laiky miteny ianao e. Zao fotsiny lazaiko aminao. Mbola hijaly ianao amin'ny zanaka mitondra anao amin'ny sanganao iny. Ary taiza zao nareo zao vao mody. Tsy fantatra koa ve hoe amin'ny firy zao? Sa modina tsy fantatra? Ary moramora aloha e. Manaikitra ny sady mahamenatra ny manodidiny zato fiteninao. Sao dia lazainy fa hoe mahamindray dia mamono anao eo. Ay kosa mba hiendrika mahalala menatra ihany. Fa nahoana kosa moa? Mba lehilahy tahaka izao ihany ave dia tsy mba ahafantatra izay tokony atao. Asa, iza mahalala na
lehilahy lehibe tsy manatsy anay akory ianao sady andeha mandeha amin'izay mahafinaritra anao any tsy hitako izay mba ilana anyity sady tsy ilaiko akory zozy alina nge zao ny andro e ay rehefa izany no miteny de alina fa raha efa ianao miteny de tsy alina moramora ihany ny vava ranona alina lasa aloha andeha atoy fa eo anao sy ny menimeninao roviana koa moa zao finna no hitsahatra tsy menimenina lasa fa samita fandrimandry mbola ho avy koa ny anjaranao ry Luka tsy mahalalanga ho hitako tsara io ty tanana mianatra mitondra mbadika misangany ty ory Filipo ahoana e manomboko zao koa tsy ilaiko tsony ianao modimody alina tahaka zao tsony fa maninona zozy fa alikanao miandry anao amin'ny firy alina eo mba asio fisainana kely raha Filipo fa aza manararaotra amin'ny fahatsorambady ka ahoana rehefa mba miravalina ny orinasa tsotro zany raha Filipo mialahy sady tsy Luka ny valivaliana eo izy no afaka mandidy anao sy afaka valivaliana ohatr' izany zozy iza amintsika moa ny tena manararoatra fahatsorambady za sa enao sady fantary koa fa mpiray trano sika no ato sady tsy vitan'izay mpiray trano fotsiny fa mpivady zany ve no atao hoe tokatrano tsy tokatrano koa aloha zany amiko fa inona tanjolahy rehefa te hody de mody rehefa tsy te hody de tsy mody tena tsy tokatrano zany amiko fa aminao zany tokatrano ary tao tsy mahateny re sady angasanao vavy tsy misaina fa de toinona loatra ny feheveranao aty zozy sady lasa anao mivoaka ny trano za tsy voaka rehefa tianao koa ny afaty de taterao zany vehivavy tsy ampisaina maharikoriko na de mijery azy asa ary andeha ho aiza to izy ry dadany tsy mahita tsony sa vizaky ny rotorotom-piainana ka adino oatra amin'ny silaky ny aina aiza kosa ry Luka manahoana aloha aloha dady salama tsara lalina tokoa ty fiainana rotoroto lavitra ry dada fa resaka ry dada fa ino zany tao aminareo alina zany tena mahamenatr'olona mihitsy mariny misy namako mantsy ao ambanimbany kelinareo ao no mipita eny fa ady zao ady zany eny marina zany ry Luka tena tsy zakako tsony ka atao ahoana moa tsy tokatrano tsony eo aminay sady mahamenatra tsy fanao anao ny tsy fampiseho masoandro fa ahoana mihitsy moa ry dada nisy tabataba be sa fikorontanana de nanako ako hatrany ambany any tsy haiko aloha ry Luka fa eny mafy loatra ny vavany tamiko ka ny velahako indray mandeha monjy izy de nitsirara tery ary de safotra teo ny eo ihany ry dada de ahoana ho ianao avy eo tsy mba nianatra azy kely akory ve ianao dre hiantra ahoana indray ry Luka izay mihitsy zao no atao hoe androngo nasaka samy miaro ny rambony tsy ho tapaka ry dada fotezitra ingaika tsy mba hananandrariny na roviana zany de ahoana amiko ry Luka de aleo maty reniombotro zay resy dohika tsy mety ange zany ry dady zany ataonao zany no atao hoe tezitra lohan'ny rariny ka tsy misy asiana ny hitsiny sa mety sisa azoko atao ngamba ry Luka de ahoana ny androka azy na za mihitsy no andeha ry dada fenao ve adaly androka azy angamba azoazo fa ianao le hoe andeha aiza hono ny hipetraka raha ohatra mieritreritra ny hipetraka any aminay zao hitanao zao ny fiainanay sa kosa efa misy toerana mafana miandry anao ano any tsy ry Luka fa ahoana ny zavatra tiako sy tanjoko amin'izany de mba hananako ny rariny sy ny hitsiny eo amin'ny mpiarabelona marina ihany aloha ny dada saingy zao ny tady dio fa zay mananda no resy tsy resy no dikan'izany ry Luka izany no atao hoe fahatsiarovatena
Samy se ny olona rehetra matsiaro tena fa hoe matsiaro tena fa hoe diso na hoe manetry tena de resy. Mazava ho azy. Zao lika. Tsy haiko na aiza no misy azy fa ny fantatro de misy teny manao hoe ao amin'ny baiboly zany. Zay manandra tena de ahetry, fa zay manetry tena kosa de asandratra. Tsy hitako mihitsy zay tiany dady ho lazaina amin'izany, marina moa. Zao hoe ahoana? Zay rehetra matsiaro tena fa diso, de zay no atao hoe maharesy sy manan-tsaina kokoa noho ny andaniny, tsy mba manaiky resy toika. Vao maika maizina be, tsy mazava mihitsy ny tiany dada hatongavana. Maizina ahoana rehefa zay no izy? Zay ahoana moa ry dada? Tsy azoko. Eo dada milaza fa tsy manaiky resy toika, nefa eo indray milaza fa aleo resy. Inona ny tena marina ry dada fa tsy azoko a? Zao ny mariny. Hoe ahoana? Tsy hitako zay asiako ny tenako. Tia azy ihany aho nefa mahazo renany miara-miaina aminy. Sady leo koa, leo be, tena leo tanteraka. Lehilahy angeny tena ry dady. Zao ny teniko aminao a. Rehefa hisafidy ny androaka azy ihany ianao de aleo izy ny mandeha. Tadideo tsara ry dada fa tranon-drazanao rery io trano ipetrahanareo io, fa tsy azo velively na nerahanareo nanorina. Mba sainy tsara ihany zany teniko zany ry dada. Marina tokoa zany ary azo isainana tokoa. Marina fa efa lehibe se, tsapako tsara zany. Fantatro koa fa zaza endry se, mahatsiaro tsy irerin-tsony aho, manoro hevitra raha sendra sahirana, nefa zany indrindra no atao io zanaka e. Inona indray zao ny tiany dady ho lazaina amin'izany? Efa mahatsiaro na lehibe zanaka ary lika manana anseha, tena tsapako tanteraka zany. Eny zay aloha ny amin'ina ry dada fa zao a. Ahoana? Mbola vao fisehoana ny anay soa no vita. Ka ahoana ny vodiondry sy ny sisa? Za aloha ry dada tsy manaiky raha tsy vita hatramin'ny mariazy mihitsy a. Tsy misy fahasambarana ohatra ny fanambadiana vitan-tsitrapo-konge hoana ry dady e. Sa ahoana? Eny ho hita miandalana eny ihany moa zany fa ny andao no mahavery entana. Nefa namaika azy se iroso amin'izany, aza mitondra enta tsy voafehy ihany. Sao laka anenena na ny aoriana ka hitotototo. Zay sady ndaoko moa andeha amin'izay fa sao tareto. Hay, efa mifito sady. Zay fa lasa aloha. Omendalana ary ianao ry dada. Mafy tokoa tia ny fiainana marina. Nefa tsy maintsy sedrainy zao raha mbola eto an-tany. Eny fa tsy misy mahay mamindra ohatra ny akoho, nefa raha mandeha misahafa solafaka ihany. Kanefa ve dia ho toy izao foana ny fiainako e? Fiainana izay matetika hiaran'ny anjara ratsy. Losy zany. Dia ho toy izao foana koa ve ny ho tokantranoko? Vao miditra ny varavarana dia ady lava. Raha tsy nisy moa zany ady zany, mety tsy ohatra izao ny fiainako. Ratsy hatrany. Na nisy ty. Dia tsisy fiovana tokoa ve any aorianany? Dia efa voaozona angambo ty fiainako ka marina e. Nefa mino aho fa ao anatin'ny mangidy no ahitako ny mamy. Efa mba manahoana zao fahasalamanao ry soa? Efa mba azoazo ny aina sa mbola tena reraka be? Zao hitanao zao e, asa tsy haiko izay fomba fijerinao a? Raha ohatra moa ianao milaza hoe efa tsara zay zany, nefa iza moa no maniry ho ratsy e. Fa hono tokoa ary malala. Ahoana? Raha oviana ihany moa no ataony raha ratsika e. Zany hoe ny vodiondry, ny fisoratana,
mary azy indrindraindrindra. Ka eo indrindro zao ny olana ry soa. Olana hoana ry Luka? Tsy azoko. Zao tsy izany ho ary soa fa sonjo ray loha saony tsy laozan'izay amarara. Tsy azoko. Ary vao maika aza tsy misy mazava amiko mihitsy ny tianao ambaratra amin'izao. Aza vao tsara rery Luka fa za manao an'io moa hoe. Zao angamba reny tena marina e. Mianaonao a? Ny fitiavana moa tsy ilaozan'izay sakatsakana ary ny fiainana tsy afa-misaraka amin'ny raha olombelona. Eny e, marina izany ary azoko amin'izay saingy raha amin'izao famatorantsika izao iza no ahasakana? Marina izany ry soa. Saingy aza dia asesiky ny viti tanteraka re ka tsy mahalala ny ranonorana ho avy. Ny tiako ambara aminao angamba dia izao e. Tokana ihany. Tsy makasitraka ny fitiavantsika ny reniko. Ory Luka, fa izy anga hono no anambady ahy e. Eny e, marina ny ianao saingy ny ray aman-dreny no miteny ka atao ahoana moa? Luka, tianao sy tadiavinao sahady izany ny ampisaraka atsika? Tsy ry soa. Aleo mijanona amin'izao aloha fa raha ataony raharahantsika aiza no misy volana tanterahana an'izany? Any aminao? Sa indram-bola dia rehefa vita ny raharahantsika dia averina soamatsara ny azy? Raha mety moa izany inona ny olana? Nefa moa ry Luka, tadio tsara izao teniko izao. Fa raha tsy tanterahanao izany faniriako izany dia sahako tokoa ny hamono tena. Ry soa! Izany e! Ianao ve adaly e? Nahoana ianao no hamono tena? Sady za koa nge tsy nilaza taminao hoe ajanona e. Tokana ihany nambarako anao teo dia hoe aleo aloha miandro kely fa tsy misy ny vola. Hoy ianao? Nefa hoy aho hoe mitaripaty tsy vita vondiondrany ka efa hainao ihany angamba ny toyana. Eny e, marina ny ianao izany. Saingy ahoana ary ny hevitra ao farany e. Atao sa tsy atao? Raha atao mantsy dia miandro kely aloha. Tokana ihany ary Luka. Hoe ahoana? Fitao tsy ampisalasalana ny raharahantsika. Kefa hoe tsy misy vola ho ah? Zao ary aleo misaraka dia mbola tsy misy maratra. Zany ve hoy ianao? Zany hoa ka ahoana ianao? Tsy nampoiziko ry soa. Mba misy fomba tempo ho ah ihany ve ao aminao sa dia efa fo vato tsy mahatsiaro fahasahiranana no hitiavanao ah? Fonofo tokoa raha avako ny hitiavako anao. Saingy izao ny tsarovy fa aiza hoe aiza eto amin'ity fokotany misy atsika ity moa no misy vehivavy manambady tsy vita raharaha. Aiza ary kala zao e? Fantako izany, saingy tsy mitovy amin'ireny ny sarangam-piainantsika. Tadidio fa na izaho na ianao dia samy mahantra. Ka tsy hitovy amin'ireny mpanamboly reny velively. Reny mahatakatra vola hanofana fiara rehefa manao fampakaram-bady. Marina mafy ny antsika amin'izao. Tsy handeha tongotra. Aiza kosa ry Luka, dia ahoana indray ary ny sakafo e? Raha ny amin'iny indray aloha dia angamba tsy misy. Fa inona ny tiambaranao ry Luka? Zany e. Aiza no misy fampakaram-bady tsy misy sakafo? Aiza? Ny antsika ka. Zange efa milaza aminao fa tsy manam-boly e. Ka aiza ny vohikarakarako an'izany rehetrarehetra izany? Nefa ny ary Luka dia izao matoa nanaiky nanambady anao fonisika vao mifankalala dia noho ny fampideranao arena ihany. Isan'andro ianao tao miova kiraro, pataloha, lobaka, satroka. Zay tena akoditrao tao tsy hitako miverimberina anaovanao mihitsy. Azoko ndramina daholo reny. Tsy ry soa, zao ny teniko aminao fa ahoana e? Sa tsy mahateny ianao? Okizay ry Luka, aleo ahikarakara sakafo fa tsy resaka mandany jiro fotsiny. Mandany jiro ahoana ry soa? Zany e, sady okizay ho rehefa izay dia izay. Zay dia izay amin'inony e. Rehefa miandry dia miandry. Leo tanteraka miditra amin'ity tokantrano tika. Ady foana raha mba mitombonao an-trano. Tsy hitako intsony e. Leo marina, tena leo tanteraka.
raha tsy tabataba dia fikorontanana lavo zao. Marina raha mba misy fiadanana kely akory. Mampitsiriritra ery ny tokantrano sasany lamindaminy ery. Ankizy endry, ny ray aman-dreny mifankaty. Zany ny tokantrano sambatra. Aiza ho aiza amin'izany reny a? Io fiangamba raha izy. Ay Filipo, mandehana aloha tery vetivety eny am-panasalamy tiako vety ty. Zao zia, vao tonga ve dia izany? Mandehana aloha, raha tsy izany indray dia zao vao tonga. Zany foana ny fiainana raha vao migadina atao trano. Ka izany ny zava-misy ranona ka atao ahoana? Sady alao andehanako rehefa tsy andehanao e. Petra alohanao ry zao zia. Mila miresaka aminao tokoa any io. Ay, eto ary ny teninao fa mihaino anao ahy. Zao voalohany lazaiko aminao a, dia ny amintsika mivady. Hoe ahoana moa? Aza tapahanao aloha ny teniko e, ianao tsara. Ny amintsika moa tsy haiko mazava mihitsy hoe mbola mpivady sa mpifahavalo no miara-miaina ato. Mba avaliako kely hoe zany Ramatoa? Ieny e, tato ato koa tozary tsy nisy fankatiavana tsony. Za aza mba manontany tena. Mianatra ara Filipo, mianatra anao a saingy... Saingy ahoana ry Zosy? Saingy zao ny iainana ka atao ahoana e? Ha, zao ny iainana ahoana e? Tsy azoko. Za koa aza mba tsy mahazoko. Eny e, aloha zay aloha ny amin'iny fa ny faharoa ambarako aminao indray a, dia ity. Inona loatra no ankalanao an'ny Luka zanatsika? Angamba kosa ry Filipo tsy Luka no alako fa ny vadiny a. Tsy izany fa Iso, ary hatramin'izay. Iso? No miantoninona rery zao zay? Asa, tsy fantatro. Ny fahalalako azy fotsiny dia vehivavy marikirika izy. Ary mba moramora ihany mory zao sy ty fiteninao. Zany ka, vehivavy mitonantonana. Mba impiry moa iny mba nanitsaka ty tokantranoko ty, impiry. Efa imbetsambetsaka ihany angambo zay. Hoy ianao, nefa raha ny fitadidiko azy raha nisy dia indroa zay. Angamba no ny fahatahorana ianao. Fa anga hony bibika atahorana. Lalina indray zany marina. Lalina indray zany ahoana e? Asa, za koa aza mba tsy mahalala. Eny are, zay indray aloha ny amin'iny fa ny fahatelo farany dia ity. Angany ianao fa maika ka. Zao ny eritreritry Luka fa mampiakatra ny soa ono nefa tsy manam-bola mihitsy. Ka ahoana indray no hevitrao amin'izay? Iso? Eno Iso no ampakariny. Dia ahoana tsy haiko intsony e? Tsy haiko intsony ahoana? Tsy haiko aloha anao na manaiky an'izany na tsy, fa raha izaho aloha dia avy aloha hidaboka an'izany. Zao zia, zanatsika nge iny e. Za aloha manaiky e. Zao ary ianao moa manaiky za tsy. Ka noho izany dia mila misara toerana sika. Zany hoe ianao mankany ambany tanàna, za kosa eto na mifanohitra amin'izay. Maivandora ianao tiry zao zia. Marina e. Tena tsy mieritreritra akory fa ianao ve ankizy kely sa mba olon-dehibe misaina ihany e. Mba hevero ihany ny tokony olazaina ry zao fa tsy... Iza no maivandora amintsika sy ianao e. Anomboka indray ianao atonga amin'ny fahatezerako eo Zao ary e. Aleo amidy ny tanànantsika rehetra. Dia ahoana? Inona koa zao mba tanjonao amin'izany? Zay ka, inona moa ny tanjoko amin'izany fa dia ny fanampiko ny zanako ihany. Lalina zany mba eritreritra zany raha Filipo ka. Lava koa zay fa andeha karakarao ny sakafo. Zany dia anaty trano ty. Za tsy mahavita fa mandeha na tero iny dia avy any ianao mikarakara sakafo. Raha tsy piasa anao ako. Mandana angana fa za menomeninao Za koa raha Filipo tsy mahavita, za tsy anao. Za koa tsy ianao. Aleo Samoeto. Zany moa mba toetra mbadika. Fa inona ny tadiavinao e? Inona an'ity? Kay, maharary zany Filipo e. Fa tsy narary koa ngano ny valivalianao teo. Dia miteny aminao zay raha mbola te hiara-mipetraka amiko eto ianao dia tanterao ny teniko. Azo. Ary toa tsy ny teny. Resy sa mba fantatrao ihany moa zao fa vadiko ianao. Ary omeo daholo amin'izay ireo vola rehetra nangoninao. Aiza? Reto daholo ny vola ty amiko. Aiza hoe? Ha! Reto fotsiny ve?
sa inona ny mbola tadiavinao amiko e? Efa misy firy alina ny vola tany aminao dia 5,000 ve sisa? Tsy fantatro hoe lasa velomenao. Tsara tsojano e. Tsy mahalalanga ianao ry lipo, tsy vanina. Tsy vanina ianao ry lipo a. Matesa faingana. Ary tadidio kely ranona fa ndray alina fotsiny dia ho ripaky nareo rehetra. Soa ahoana izay? dia hitady asa aloha fa tena mafy ty fiainana ity marina e. Sarotra diavina ny lalak'izorana ry Soa. Marina tokoa izany ry Luka. Aiza ve dia hiankina amin'olona lava izao foana amin'ny fiainany? Ary asa inona aloha izany tadiaviny mahalalaka izany? Izay misy ry Soa dia ataoko daholo na mpiambina aza. Ny aro Soa tsy hidiram-bola ihany zao ny any tadiaviko a. Nefa mora misy akoatran'izay tsy maninona. Luka, tena tia ve ianao? Soa, impiry moa ny lazan'izany taminao fa tena tianao e. Sao ary nitoejaza? Tena marina ve zany ry malalako? Eno fa mbola tsy fantatra na olana ho vavy. Fa inona ny tianao? Ny amantsy lany tiako. Mba mety ho soloko rehefa mba misy tsy fahafahako. Ny ahy kosa vavy no tiako satria mba misy anampy amin'ny raharaha atao tokantrano. Sady ny ahy raha ohatra hoe vavy tokoa no eo dia atsoiko hoe Suzana. Ary ny anao? Ny ary Soa dia anarana malagasy ny any tena tiako a. Raha ohatra ka lahy dia ho antsoiko hoe Rado. Mba hiravaka rado ny tokantranontsika e. Zay aloha ry Soa fa aloha andeha. Eny ary tanteraka ihany marina ny fanindriko a. Dia mba hananjanaka na lahy nefa io na vavy dia isaorako an'Andriamanitra. Raha mbola teo mantsy nareo ry dada sy neny a. Mety ho tahaka izao ty zanakareo vavy tokana. Angamba mety ny adam-pinaritra ihany. Nefa moa izao nanjaraka atao ahoana? Tsy misy mahalala ny ampitso ary ny rehefa avy eo aza mbola tsy fantatro. Sao dia misy asa any ry dada? Ay ve, misy tokoa saingy asa mety tsy ho vitan'se. Fa inona le izy? Miasa alina foana aloha le izy. Ka tsy maninona izany e, vonina. Or Luka, dia mety avelan'ny Soa amin'izany ve se? Sa le faso ry dada fa vonina. Ny amin'ny Soa indray haiko ny amin'izany fa aza matahotra ianao e. Eny ariko. Dia roviana se no hitako. Asa? Fa roviana no mety ho ilaina? Hatray, na dia anio ihany aza, inona moa ny olana? Sady zay le patron ke fa dodony ery e. Ndao ary ry dada. Efa voalazan'ny lehibe reny daholo ny marina ry Luka. Ka ahoana ny hevitra se? Ena ry dada, vonina tanteraka ary tena hanao ny asako ampanajana sy ampanatretena tokoa ry dada. Faly aho, tena faly aho, ary tena faly. Ay, ka zao hoe ono ary se? Sao dia mba misy azo hisotroana kely aloha any fa tena efa ela mihitsy amantsy zay tsy nisotro. Dia tena mbola tsy miova ihany anie ry dada tony. Tsy misy aloha aty e. Amin'izao angamba aloha mbola tsy misy azoko atolotra fa rehefa misy omeko ihany dada e. Fa hono aloha e. Ahoana ihany ny hafaranareo sy ny eny-Jôzy? Fa angah moa hita ry Luka fa nisaraka izay. Izy moa tsy haiko n'aiza n'aiza fa zany janona. Efa nampoiziko. Inona no efa nampoiziny si? Zany ka, tena tsy miendrika ny ho reny mihitsy iny e. Reny ry dada no atao hoe
Adala reny anaka. Izay ro e. Ary inona kosa indray ny vaovao any amin'ny any? Dia tsy misy ry dada. Fa dada ve ny ndeha hanafianany e? Be voko soa ry dada. Be voko? Nefa izao ny raha mbola tsy vita ihany. De ahoana? Ahoana amin'ny ahoana moa ry dada, zao e. Maninona moa raha atao tsotsotra ny rahanay e? Eny e, nefa aleo aloha hieritreritra ny alina dia ho hita eo. Eny ary e. Hoay, sady efa mifidy sahady. Zay ara aloha ry dada fa raha-pitso. Raha-pitso ary? Ry Jean-Luc e? Inona se iny setroka be manerana ny tanàna iny? Eny tokoa ary dada. Inona iny? Zay aloha fa aleo andeha. Andriamanitro, rozininy ty marina, de ho may eo koa ve sosanatria e? Sova tena tsapako fa anjara ratsy ny fiainako ka jereo, tsy misy na de kely akory aza tsy may. Hatramin'ny kodoranga mba hatramin'ny tafo, tsy misy tsony amiko e. Anjara ratsy foany e, anjara ratsy. Zay rehetrarehetra zay ry dada no zava-niseho tany a. Izany hoe tsy nisy na de kely aza tsy mainy tao an-trano. Tena kivy ry ary dada, marina e. Kivy sahady ve Luc? Kivy tady dia fa tsy maintsy misy izao amin'ny fiainana, ary tsy maintsy sedraina. Ary izao koa ny tsarovy a, nitsiketika tsy mandihy foana fa ahoraha. Eny e, fantatro zany. Saingy nahoana no izaha foana no hiarany tsy rariny eto amin'ity tany ity. Nahoana ho ah? Eny e, nefa izao ny tsarovy a, fa eo amin'ny fiainana tsy misy an'izany anjara tsara zany foana fa tsy maintsy misy ny anjara ratsy. Ary io foana matetika no mifandimbindimby eo. Zany aloha ihany fa ahoana ny trano hipetrahany se? Aiza? Zany indrindra no olana zao ry dada. Efa moa maninona moa raha mijanona kely eto aminao e? Tsy maninona zany ka. Sady ny trano koa nge ty malalaka raha teo e. Ty ny tonga amin'ny fitenenana hoe trano tsy misevaratra ka zay tsy malika ialofana. Tsy maninona aloha raha avadiko kely ny resaka. Avadio ary. Zao e. Ahoana ihany ny hafaran'ny resaka rosinga lehibe tao, ny patron se zany. Ahoana ny karama, ny ora fiasana, ny ora tsy esana. Zakako daholo ihany aloha zay rehetra nambarany teo ry dada. Saingy le miasa alina dia avy eo miasa maraina kosa ny tsy zakako angambe. Fangaho no misy an'izany? Zay ny nambarany teo dia tsy namaly moa. Tsy mamaly zany angery Luc namamanaiky e? Eny e, marina zany nefa noho ny tonga tokoa izy zao manenina ihany a. Fa inona ny antony? Tsy no azavain'le patron tsara koa nge le izy de tsy azoko mihitsy e. Saingy ny fahalalako azy koa ry dada de misy paikady sahady ao a. Paikady? Nambarany tamiko mantsy de hoe alefa no any andafo ny ary efa zatra raha. Ha? Amin'izay mba mahita an'izany Paris zany. Zany very dada de tsy hitarika ny sainy dada hanova sainy ratsy koa. Sainy ratsy ahoana ry Luc fa tsy azoko a. Mety tsy haiko ny manazava azy e. Fa zao fotsiny, mety hanao zava-dratsy ihany izy de ianao no ataony misolo vaiky ny akalany eo raha tsy malina tsara. Marina e. Za mbola mandefa fisainana amin'izany aloha se, fa zay eo atrehana. Aleo ry dada mailo ihany fa ny tampoka ane hono tsy mahalehilahy. So de ohatra ny vazaha voatify basy ny tena ka vonona taony. De ahoana zany? Andeha ho any se rampito sa? Tsy maintsy mandeha makany aloha e. Ary tsy maintsy ilaza zay tokony ho lazaina aminy. So de mivotsitra eo indray io asy io. Marina aloha zany e.
lahatra teo ihany nga lehibe. Aiza ve dia anao an'izany kosa? Miasa miditra amin'ny 9 maraina dia mirava amin'ny 9 arivo. Avy eo indray miditra amin'ny 9 alina dia mirava amin'ny 4 maraina. Angamba tsy vitan'olombelona kosa izany ka. Dia ohatray ary tsy soa ve ry ampidiri e? Izy ve? Jereo na ny fitafy na ny fietsika na ny famindra na ny firoatra ny volo aza dia isoa. Tsy misy analana, tsy misy anampiana. Aloha atsony. Soa. Jereo anie na ny alavany aza dia isoa. Efa ve soa tsy efa maty e? Manahoana ianao tompo? Manahoana soa? Ary aza manao... Tsy soa izany no anarako fa sandratra. Sandratra ahoana e? Isoa ianao fa tsy sandratra izany. Efa miteny aminao fa tsy soa izany aza. Sady leo koa andefa lela mitonantonana tsy. Loa izany marina. Tsy soa ve iny tena izy iny e? Lalina izany. Sa za ve manofo sa very fitadidiana no mahita ny soa amin'izao andro gaingaina be zao e? Sa za mihitsy ny tonga aty an-danitra. Nefa koa raha atao hoe matoto, tsy misy angamba matoto mandeha amin'ny andro atoandro be ohatran'izao. Nefa dia izy tokoa iny. Sa nivadika ny tany aman-danitra ka mitsangana daholo ny maty rehetra. Nefa raha ny amin'izany indray aloha mety isy ihany, nefa tsy ho amin'izao fotoana izao angamba no isehon'izany mistera lehibe dia lehibe izany. Afandray le teo iny marina. Sandratra niova ho sandratra ve soa? Tsy haiko tsony e. Tokana ihany ny fantatro dia isoa iny fa tsy sandratsandatra izany. Dia toy izany ry dada ny vaovao hitako tany a. Tena isoa izay kialakely izay fa tsy sandratra izany. Orlika, mba sy fiheverana ihany. Sao dia ataoko adaly seka tezitra. Tsy misy olona mitsangana amin'ny maty izany ry Luka afa-tsy Jesosy rery ihany a. Ka tsy ino izany dada fa isoa izay vehivavy hitako izay. Eno tsy mino izany sa tsy mahay akory soa tamin'le dorotrano be natsiraviny iny. Dia tsy teo fantatra se intsony izy dia nanova anarana hoe sandratra. Raha ny amin'izay dia mety ino ihany raha ohatr'izany. Eny e, hita eo ihany izay ho toy na hisandratra iny vehivavy iny na soa. Fa lasa ihany ho ansaiko ry dada. Ny amin'ny inona indray izay ry Luka? Sa ny amin'ilay hoe hisandratra sy soa teo ve? Tsy izany ry dada, fa hono ary dada. Dada ve tsy malahelo an'eny? Efa ny vonoako tao an-tsaiko ny fisiny manontolo e. Ary nosasako tao am-poko ny fitiavana azy. Foana ny fisiny eto anatrehako. Eny, na dia nidiariko izay nisy ny andinindini-piainanay aza dia efa tapitra kila avokoa. Ny fitiavako azy ry Luka no antsoina hoe fitetsitsarovana intsony ka lasa very sy adino. Ry dada. Ahoana ry Luka? Ndry, ary iny dia mampirotsaka ny ranomasina se? Tsaroko ny fisiny ry dada. Fony mbola kely angamba 5 na 9 taona akory tamin'ireny. Izy ny lany fatotra mampondrana namelona ary ny taiza. Ianao mantsy tamin'ireny raha tsy diso niasa tao amin'ny Sime. Izay matetika lasa nanao asa tany amin'ny faritany. Dada, mamelary ny elony aza tsaroana tsony izay ditra rehetra nataony. Raha mbola misy fomitebo kely ihany ao anatinao ao. Dada, mamindra fory ary tadidio izy. Ry Luka, rehefa vandana dia kary amiko tsy misy an'izany. Dada, dia nahoana ianao no manao toy izany e? Mba fantatro moa fa reniko iny.
Ary ianao ny dadako. Fantatrao ve izany ry dada? Sa eny e, rehefa tsy hamaly ianao dia aleo andeha. Fa andeha ho aizy e? Dia atory aka. Inona no atao koa rehefa tsy resaka amiko ianao? Lasa rehefa izay dia izay. Tsy misy ary tsy hisy amiko izany. Aoka ny lasa omba ny lasa. Ary eo ka ny mahery hibanjina ny ho avy. Amiko izany atao hoe alahelo amin'ny olona iray izany dia toy ny tare. Tsy miova na roviana na roviana, eny fa enti maty mihitsy azy. Ary andeha ho aizy dada androany? Sao dia mba mitovy ny lalantsika mantsy. Andeha asa? Izany indrindra no nakako ty fiara ty. Maninona ary moa raha miaraka aminao ah? Za koa mantsy ndeha hiasa. Inona moa ny olana? Miakara dia anao andeha. Tsy matoky ny olo ry Luka le teny sy alina iny ka. Ary azoko tsara ny tiany fiambara. Dia se izany mbola malahelo amin'ny neniny se. Mazava ho azy. Tiako izy. Ary zoko tanteraka ny mity azy. Enina dia atsangako fahavaloko azy neny dia reniko foana. Ary moramora ihany aloha dady. Ary ajanono mihitsy aloha dada fa iny le ia. Iny. Eny tokoa ry Luka. Tsy soa ve iny? Tsy fantatro foana ry dada. Eny raha mandinika ny teniny sy aho dia eny hiverina amin'izao zay. Vonjeo. Faly ary dada. Tena faly ah. Vonjeo. Ary iny izany olona miantso vonjeo izany? Eny tokoa ary se. Ndray marina. Izaozy ve io? Izy tokoa io ry dada. Neny io. Fa maninona ianao? Sao nefa rako ry Filipo. Mamela are. Adonao ifoltako rehetra vitako taminao. Luka, mamela ako ianao fa... Zaozy maty ny vadiko mafy. Raha natao ny fanadihadiana rehetra dia hita fa maty ny fonon'olona neny. Dada moa dia taitra loatra tamin'iny ka vao tonga tany an-trano dia tapaka lalan-drà dia maty. Izay ny hafaran'ny fiainana mianakavy kely. Hatramin'izao koa moa dia tsy fantatra na hisandratra na hisoa le tovovavy iny. Efa mino aho fa ho avy ny fotoana hafantarako an'izany. Luc, aza mitanondrika tsony ianao. Ty hafa eto anilanao foana. Soa? Malalako marina. Tsy soa izany aza fa sandratra. Soa ianao e. Eny ary, izay fahalalanao ahy tsy maninona fa tiako foana ianao ry Luca, ary tsy ala aminao mandrakizay ah. Natolotra ny Orange. Anjara ratsy ve? Tantara mitoy nosoratana Andrianjafitrimo sy Lofo Mampionina Hery. Novelomin'ny Louise Ravelsoa sy Rojo Ranaivoarisoa, niaraka tamin'ny Slofo José sy Christophe Rabearmanana. Nana Totosa, Slofo José.